mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Palmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amilesina ho an'ny lehibe isika amin'ity alatsinainy ity ka dia mirary soa anao mandrakariva na izay manaraka izao fandarana izao. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesina an'io dia hivavaka isika. Tompo-Andriamanitra io mbola misaotra anao izahay ny amin'ny tombontsoa lehibe izay anananay ankehitriny, afaka mandinika ny teninao izahay mandraindry fahamarina rehetra avy aminao ary ihany koa ahafahanay mahita ny marina rehetra sy ny fahadisoan'ny kevitra ihany koa. Mangataka aminao izahay mba hamelanao ny fahadisoana sy ny heloka rehetra ary ihany koa mba hiasanao ampona ny tsirairay avy izay mienzo fandarana izao ka ho resy lahatra amin'ny fonay ho fantatray ny fahamarinana ary koa manana fanetretena anaraka an'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesona antsika androany dia manao ny fitiavan'ny Abrahama ny olona rehetra. Ny fitiavan'ny Abrahama ny olona rehetra. Ny toetra tsara faharoa izay nananan'i Abrahama, omaly isika dia nijery an'ireo izay fampiatraham-bahiny nataon'i Abrahama. Fa nisan'ny toetra tsara faharoa izay nananan'i Abrahama hitantsika ao amin'ny Genesis 2:20 ihany koa ny fitiavan'ny olona, na dia ireo izay tsy fantany manokana aza. Lesona lehibe ho antsika tsirairay manko izany. Mpanota ohatra ireo mponina Sodoma sy Gomora ary lavitra tanteraka amin'ny fahalalany ny atao hoe tsara kanefa feno fitiavana ny olona rehetra ny fony. Tsy mba nanavakavaka izy na firazanana io, na lahy io, na vavy io, na fiteny io, na fivavahana io. Nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary ny fanapahan-keviny izay andingana ny tanànan'ny Sodoma sy Gomora. Hoy Jehova hoe ny fitarainan'ny Sodoma sy Gomora dia lehibe tokoa ary ny fahotany dia mavesatra indrindra, hidiny ao izy ka izany na efa nahatanteraka an'izany tokoa izy araka ny fitarainany tany izay efa tonga aty amiko na tsia araty izany dia ho fantatro. Tamin'ny mpanetreny tena lalina sy fanajana lehibe nanaovan'i Abrahama fangatahana tamin'Andriamanitra. Izy moa nanao hoe sanatrianao raha hanao toy izany hozy izy ka hamono ny marina miaraka amin'ny meloka, ka ny marina atao tahaka amin'ny meloka sanatrianao izany, tsy tsara marina va ny mpitsara ny tany rehetra. Izay ny nambaran'i Abrahama tamin'Andriamanitra. Noho ny fitiavany dia nanantena monjy ny olona rehetra teo amin'ireo tanàn'ireo Abrahama, fa tsy ireo olona marina ihany ary azo antoka fa tsy fantatry Abrahama tsara ny faharatsian'ireo mponina tao. Iza moa mahalala an'izany tantara efa reny momba an'ireo olona ireo fa sy ny fomba mampanao ny tao. Ary raha ny fantatsika araka ny hita ao amin'ny toko manaraka dia misy an'ilay fitantarana izay mahatsiravina momba ny Lota sy ireo vahoaka manodidina ny tranony dia ratsy indrindra ireo mponina ireo. Kanefa noho ny fahafantaran'i Abrahama manokana ny halehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy dia nila vonjy taminy ho azy izy ireo izy. Fantatry Abrahama manko fa afaka miverina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana mandrakariva ny olombelona. Ny hevitra izy fa ny famonjenan'ny mponina ao amin'ireo tanàn'ireo dia mety hanome azy ireo fahafahana hibebaka ihany koa. Raha ny marina dia niorina tamin'ny fahafantarana ny tenany izay fitiavan'Andriamanitra manokana sy ny olombelona ny fangatahany Abrahama. Izy raha teo moa manam-pitiavana lehibe ny mpanota ihany koa ary nahafantatra tsara fa raha mbola velona koa dia tena misy azo antenaina mandrakariva ny azahoana famonjena. Dia izany toetra nanan'i Abrahama izany ho anisan'ny toetra tsara tokony alaintsika tahaka ihany koa. Aoka isika hanana fitiavana ny olona ka tsisy hanavakavahana na firazanana na lahy na vavy na fiteny na fivavahana fa aoka dia hitalahoantsika amin'Andriamanitra mandrakariva. Ka Andriamanitra no manana ny teny farany izay tokony atao eny amin'ireny olona ireny. Amen. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Mangataka aminao izahay mba hampianarinao mba hanampitiavana tokoa tahaka ny Abrahama
ka tsy hanana fanavakavana izahay na fanavakavana na firazanana io na lana vavy na fiteny na fivavahana na tokom-pinoana fa ireo rehetra izay hitanay dia raisinay mpitiavana satria olo-bonjena ao aminao avokoa aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.